Valifaty zany lohateny hafahafa zany mandeha raha antsika mandinika raha midinika anasako anao ampitiavana. Tafahoana indray sika ry mpiara-midinika namana amin'izao maraina izao amin'ity alakamisy fa 20 volana aogositra ty hifarana sady ny volana. Mpifaliana hatrany anefa no anolorako anao ny araba ho mampira rintsoa ka ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika mandrakariva ary ny fiadanany hitoetra ao am-ponao sy ny ankohonanao. Hivavaka isika. Andriamanitra ray eo misaotra noho ny amin'ny fitiavanao anay sy ny fitantanana rehetra. Resy lahatra izahay fa ianao no natoy izao anay. Matsapa kosa nefa izay ny tsy fahatanterahanay ko mangataka hatrany ny fanadiovana ny famelan-keloka izahay. Ka raha andinika ny teninao izahay dia aoka mba ho aminay mandrakariva ny fanaina masina hitoetra am-ponay. Ka naiza andrenesanay izao diandinika izao iarahanay miarana amin'ireo mpiara-mianatra ireto dia aoka fanahy iray no mametraka lesona sarobidy amin'ny fiainanay. Dia mitahina tsiraray avy. Vavaka toloana isaka tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, ndeha ho jerevantsika indray ny andinina atao tadidinana. Ny fianjery moa zany ilazana azy. Tokony efa ombava ihany le zay. Exodosy toko fa 20 ka ny andininy fa 2 sy 7 izay manao hoe: ary hoy Jehova tamin'ny Mozesy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely: ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo, koa aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Mahafinaritra izany teny izany, mbola mamerimberina mandrakariva fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany no Andriamanitro sy Andriamanitra. Zao no dinika fanaovantsika androany resaka hoe valifaty. Maly sika dia nandre lohateny mahafinaritra. Fa androany indray sika dia mahafinaritra ihany koa ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia manan-javatra ho zaraina amintsika isan'andro. Tova ampelantananao mandrakariva ny Baiboly. Ny tari-dalan'ny lesona rahantsika manana. Sambatra manko izay mamaky sy mihaina, tsy ny mihainy fotsiny, fa aoka ampelantananao izay iarahantsika midinika. Ao amin'ny Romanina toko 12. Romanina toko 12 ka manomboka amin'ny andininy fa 9 no hovakiantsika amin'izany teny izany. Hoy Paoly: ry malala, aza mamaly ratsy. Aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ahy ny fahamaliana, izao no hamaly, hoy Jehova. Mampianatra antsika eto Paoly. Mampianatra antsika ilay tiny i Paoly eto: ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ahy ny fahamaliana, izao no hamaly, hoy Jehova. Moramora amintsika ny mamaly ratsy. Zany ny toe-tsaina misy amin'izao vaninandro iainantsika izao. Firifiry moa ny olona mikonokonona valifaty. Eny, fa na dia ireo izay mitonona ho vahoakan'Andriamanitra aza, konokonona valifaty. Tarika antsika ny apôstôly Paoly eto: aza mamaly ratsy, omeo lalana ny fahatezerana, ahy ny fahamaliana, hoy Jehova. Aza mamboly toe-tsaina feno valifaty ao an-tsainao. Tsy mahasoa antsika izany. Ry mpiara-midinika namana, mahafinaritra ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny fiainan'ny tsirairay avy. Mandram-pitonan'ny tompony rariny zay tsy mbola misy ankehitriny, dia adedy ny mpitsara tany Israely fa inona mampiatra ny lalàna sy ny mamaritra ny sazy aradrariny mifanaraka amin'ny fahavoazana na ratra mitranga anankiray. Ankin'Andriamanitra amin'ny tamin'ny mpitsara mihitsy
ny firindra ny fampiarana sy ny fandaminana reny lalàna maro samihafa reny. Anjarany ny mamaritra ny mety ho sazy mahazo ny olona anankiray zay manao ny tsy mety. Manana andraikitra ngeza be eo amin'ny fiarahamonina ny mpitsara. Andriamanitra rahateo no nifidy azy. Olona mahay izy. Olona matahotra an'Andriamanitra izy. Olona feno fahendrena. Ny olana masy tamin'ny andro Kristy dia izao. Na mivana ny valifaty momba fampiarana ireo mpampiana-dalàna teo amin'ny andro Kristy. Tena ny esorina izy ireo teo amin'ny tontolo-kevitry ny fitsipika. Ilay tontolo-kevitra izay napetraka Andriamanitra tany voalohany dia ny hoe ny fitiavana. Tsy hita intsony teo amin'ny lalàna tamin'ny andro mpampiana-dalàna tamin'ny andro Jesosy izany fitiavana izany vokany. Nanjary izay voarary lalàna indray no tena narovana izy ireo. Any ka zao no voalazan'i Jesosy, misy andininy vitsivitsy reto izay napetraky Jesosy. Mateo 4 ka ny andininy 1, 4 sy 1. Hoy izy Jesosy. Mateo 4 ka ny andininy 4 sy ny 1. Hoy izy hoe mba ataonao mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahitanao mangingina no hamaly anao. Andriamanitra no mamaly. Andriamanitra no tompon'ny famaliana rehetra. Ao Mateo 4:40 ka ny andininy 7. Dia izao indray ny voanamarana napetraka ny tenin'Andriamanitra 7:20. Ho avy ny zanak'olona voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny, dia maly ny olona rehetra araka ny nataony. Lioka 4 ka ny andininy 7:20. Dia izao ny fanambaran'i Jesosy eo amin'ny Lioka 4 ka ny andininy 7:20. Loza nareo. Andininy 7:20. Mifalia ianareo amin'izany andro zany ka mibita, fa indro lehibe ny valim-pity ianareo ny an-danitra, fa izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Andriamanitra no hamaly izay rehetra ataon'ny tsirairay avy. Tsy nanohatra ny fitsipika ny valisoa sy ny famaizana Jesosy. Ny rariny dia mifandraika amin'ny fanarahana fitsipika ary ampahany manan-danja amin'ny fiainana izany. Anjaran'ny mpitsara ny manao fandaminana rehetra. Tsy anjarako, tsy anjarantsika ny mamaly ny ratsy. Raha misy ratsy tokony valiana, dia tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny fitsarana tsy miangatra zany. Zany no asan'ny mpitsara. Ny anjaranao dia ny teny Jesosy, aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay eny an-danitra. Ahoana no hatanteraka antsika? Dia hoy ny taritalantsika hoe ny fitiavanao feno fiheverana ny hafa. Fitiavana tsy misy fitiavana teny. Zany ny fahatanteran'Andriamanitra. Ny fahatanterahana zany dia fitiavana, famelan-keloka ary ny famondram-po. Izay ny fahatanterahana. Andriamanitra zany hita ianao. Ka ninona eo anoloanao dia hovalianao amin'ny fitiavana. Hovalianao amin'ny famelan-keloka ary hovalianao amin'ny famondram-po zany. Hoy Paoly, ry malala, aza mamaly ratsy, fa ome lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ny famaliana izao namaly o Jehovah. Andriamanitra ne anometsika ny fahendrena, ampitoetra mandrakariva ny fanahy ny masina, ka afahantsika manatratra izany fenitra petrak'Andriamanitra izany. Hoentsika mavaka mandrakariva ihany koa ireo mpitsara izay manana fahendrena sy fahalalana, mba ahavitana izy ireo ny adidiny araka izay nikendren'Andriamanitra ho ataon'izy ireo. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay eny an-dany, misotranao izahay noho ny fitiavana, noho ny tombonandro nomenao anay nafana nandinika ny teninao. Ny fanerinay dia ingany reny teny izay niresinay teo reny, mba tsy handalo fotsiny aminay fa mba hanaovanay fanandramana miaraka aminao. Tianay ny tonambavaka manokana ireo mpitsara izay nifidinao, ianao ane hitahan'izy ireny avy any amin'ny toerana maro samihafa. Nomenao an'izy ireny ny fahalalana, ny fahendrena, ny fahaizana, ary aoka nomenao an'izy ireo ihany koa ny fahatahorana anao, ka andeha araka ny sitraponao ane izy ireny. Dia apetraka tanànao ary ny tontolo andro androany, mivavaka tononona sy angatana aminaraka Jesosy. Amen.